Miarabana ny tokantrano indray manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sary azo tamin'ny zana-bolana tamin'ity an'ity ho an'ny tapany avaratra atsinan'i Madagasikara aloha dia mbola somary ahitana taratra ny tsiokan'ny varatra aza hatrany mitoeraka izany ny roatsakorana ho an'ny morontsiraka avaratra atsinanan'ny nosy fa ny ambiny kosa indray na ny faritra akoatry ny tapany avaratra atsinan'i Madagasikara dia tombanana malefaka ny tsiokan'ny varatra aza ary vokatra izay dia maina aloha ny andro amin'ny ankapobeny mahazavana indray izany zavotany vao maraina ho an'ny tany Madagasikara indrindra ho an'ny avoatany sy ny ilany atsimo atsinanan'ny nosy. Ny maripana ihany koa atao anatin'ny telo andro ho avy dia tombanana misy fiakarana aloha ny maripana indrindra ho an'ny avoatany sy ny faritra atsinanan'i Madagasikara atao anatin'izay telo andro ho avy izay. Toy izao ny toetrany antsika ho an'ny rapisy vao maraina misy hatrany ny orana ho an'ny faritra Savana, Lanjorofo sy ny faritra atsinanana izay mety hoaraina herika hatrany ihany koa ho an'ny ilany atsinanan'ny faritra Sofia sy ny faritra Alaotra Mangoro. Mandrahona mety hoaraina orana malefaka ihany koa ho an'ny morontsiraky ny faritra atsimo atsinanana sy ny an'ny Taolagnaro. Ny ambiny moa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ho an'ny rapiso tolakandro mbola misy hatrany orana tandrifin-drano ho an'ny faritra Sava sy ny faritra Ambatsoa ary ny faritra Analanjorofo sy ny faritra atsinanana. Ny ambiny kosa indray dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny rapitso izay mety hiakatra hatramin'ny 4 degré celsius ny maripana ho an'ny avoatany ary 7 ka hatramin'ny 9 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy. Ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara dia manodidina ny 7 degré celsius ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry Menabe any. Ny toetry ny andro vao vinavina ho an'ny alahady misy ny zavona vao maraina ho an'ny avoatany sy ny ilany atsimo atsinanan'ny Madagasikara. Iny ny tolakandro kosa indray dia andrasana ny orana tandrifin-drahona any amin'ny ilany andrefan'ny faritra Vakinakaratra manakaiky ny distrikan'ny Tsirony Mandidy ihany koa. Torak'izay koa ny ilany atsinanana amin'ny faritra Iorombe sy ny distrikan'ny Midongy Atsimo. Ho an'ny distrikan'ny Ambanja sy Ambilobe ihany koa dia miandry izay orana tandrifin-drahona izay mitohy ihany koa ny orana tandrifin-drahona amin'ny faritry Sava, Ambatsoa sy Analanjorofo ary ny faritra atsinanana. Ny ambiny moa dia maina ny andro raha ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny alahady izay mety hiakatra hatramin'ny 17 degré celsius maripana ho an'ny avoatany hitantsika any amin'ny faritra Vakinakaratra, 14 degré celsius kosa ho an'ny faritra Analamanga ary 19 degré celsius ho an'ny faritra Matsiatra Ambony. Ny morontsiraka atsinanana dia miakatra ihany koa izay maripana izay satria dia mety ho tombanana tafiakatra hatramin'ny 30 degré celsius any amin'ny faritra Anosy ho an'ny ilany atsimo andrefan'ny Madagasikara sy afovoany andrefana kosa indray dia manodidina ny 30 degré celsius ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny alahady izay hatrany. Ny toetry ny androntsika ho an'ny alatsinainy mbola mitohy hatrany ny zavona ho an'ny tany Madagasikara ary saika mahenika faritra maro izany mety hitatra hatrany amin'ny faritra Alaotra Mangoro. Mitohy ihany koa ny orana ho an'ny faritra atsimo atsinanana sy ny distrikan'ny Taolagnaro ary koa ny faritra Sava, Ambatsoa, Analanjorofo sy ny faritra atsinanana izay miendrika tandrifin-drahona amin'ny ankapobeny. Aoriany zavona kosa ho an'ireo faritra izay hitanan'izany dia maina tanteraka aloha ny andro na ibalika kokoa ny masoandro mandritry ny tontolo ny andro toy ny any amin'ny faritra sisa. Ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay dia manodidina ny 5 ka hatramin'ny 17 degré celsius ho an'ny avoatany ary 18 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny morontsiraka atsinanana. Ny any andrefana kosa indray dia miakatra hatrany amin'ny 19 degré celsius hatrany ny maripana ambony indrindra fa hitantsika any amin'ny faritry Melaky kosa izay maripana ambony indrindra izay raha ho an'ny andro ny alatsinainy izay hatrany. Amaranantsika ny fandaharana amin'ity an'io ny tany Falitoandrivotra teto Antananarivo renivohitra toy ny kalitaon'ny rivotra eto Antananarivo ambanina manodidina ny fehitra nasionaly ny refitehetra voaray ary ny mandrafitra ny toetry ny andro atao anaty 3 andro ho avy no jerena dia vinavinaina ho atony amin'ny ankapobeny ny tany Falitoandrivotra raha ny eto Antananarivo renivohitra. Dia izay indray ny meteo tamin'ity an'ity raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko.